LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Vaovao. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluarivo. vous présente Vaovao. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Vaovao. Tantara sisa no iainan'ny taranaka faramandimby raha mitoy ny fanimbana sy famotehany ireo zava-mananaina sy alan-javaboary ato amintsika amin'izao fotoana izao. Ny afo sy ny doro tanety izay niana azo vahana tao anatiny arovolana. Raika amby folo ny biby matin'ny rabo ka 12 hafa raha maso akaiky ny fahasalamany ao amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza. Tokony akatona vonjomaika ny toerana manoloana io noho ny antony maro ny teo anivon'ny gerbe. Orinasa maro avaratra Madagasikara no misedra olana ary maro mikatona vokatry ny tsy faiza mitantany mpitondra. Hoy ny Triangle du Nord ny fikambanana izay ahitana solitena ny faritany telo, Toamasina, Mahajanga ary Antsiranana. Mitaraina manoloana ny Tsindry sy ny Ramatahora ataona olom-boafidy ampirinasa amin'izao fotoana ny mponina ao amin'ny fokotany Andranobe, ao Nozobe. Sakana ny olom-boafidy io ny lalapokon'olona nampiasaina hatramin'ny taona 770. Isokatra ny alatsinainy ho avy izao any Paris ny fitsarana ny fianjerany ny fiaramanidina Airbus A330 ny Air France, izay nafatesana olona 720 13 taona taoriany aloza. Ny antsiprian'izay. Sabotsy fahavalony volana Octobre taona 2020 ankafaliana trano hitsidihako indray ny tokatranao amin'izao alizao. Tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy tena ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao hiara-dalana aminay hatramin'ny farany. Avy hatrany dia matoa andatsoratry ny sampana fampahalalam-baovao ho an'ny herinandro indray no isantarantsika izay ho an'ny androany. Tantara sisa no iainan'ny taranaka amampara raha mitoy ny fanimbana sy famotehan'ireo zava-mananaina sy alan-javaboary. Eto amintsika amin'izao fotoana izao ny afo sy ny doro tanety eto Madagasikara izay nitombo isa ary niana azo vahana tao anatiny 2 volana izay Gaeton Andriatsilavo. Nitombo isa ary nahazo vahana ny doro tanety sy ny firehetana teto amintsika tao anatiny 2 volana izay. Tsy neto Madagasikara ihany, zava-misy maneran-tany ny firehetana, raha tsy ilaza afa-tsy ny tany Etazonia, ny tao Frantsa, ny tao Aostralia sy ny sisa. Ho an'ireo firenena ny ivelany, ny haitany sy ny figaina ny masoandro no nandoro ny ala, ka nahatonga ny firehetana tamina hektara maro. Ho an'ny eto Madagasikara, fanontaniana mipetraka ny hoe, doro tanety tahaka ny miseho eto amintsika hatr'izay ve, sa misy antony hafa? Raha doro tanety, nahoana ny mbola tsy foana hatramin'izao andro, iarahan'ny rehetra mahita, fa efa misy vokadratsy maro izao. Samy mahita ny rehetra ary samy maneho ny heviny, mahakasika ny famaizana atao amin'ny valan-javaboary be debaly ao Soalala, faritra Boeny, tao anatiny andro maromaro zay. May ny ala, may ireo biby, ary loza mitatao ho an'ny biby arovana sy mampiavaka ny Madagasikara ny hafa izay sarotra fehezina. Ny tambarany rehetra nateo aza ny hevitra samy hafa, manoloana iny tranga iny dia ny hoe, hoaiza ny taranaka mapara raha ny tranga tahaka izao no mitoy, iza no tao ambadiky ny firehetana ka tokony hiaran'ny lalàna. Tsy azo atao ambany zavatra mantsy ny famotorana mikasika iny tranga tany Soalala iny. Tsy mijanona amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana fotsiny ihany, fa mamay voka-dratsy ho an'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ary sarotra ny anarana izany,
raha ho tafarina indray androany. Nezaka nanarina isika ary maro ireo mpiray-tandazana sarotiny sy sarom-piaro amin'ny faritra arovana sy ireo valan-javaboary isan-karazany. Saingy mbola misy ary tsy vitsy ihany koa ireo mandrora miatsilany, minimanimba sy mamotika ireo efa najoro. Raha niezaka natao fambolekazo eto amintsika nandritra izay taona maro izay tokoa no jerena, tsy efa mitombo ve ny zava-maitso sy ny ala hita eto Madagasikara? Izao indray azy, tahaka ilay nitranga tao Mahajanga, niezaka fambolekazo nandaniana volabe sy fotoana indray no nisy nandoro. Tsy ny afo ihany no manimba ny tontolo iainana, eo ihany koa ny fanaovana kitay sy ny arina fandrehitra, ny fakana hazo anaovana fanaka sy ny asa fanorenana. Ary misy aza, ireo azo sarobidy sy ireo azo tsy azo tapahana ny anaty ala sy faritra rovana indray no tateriny arak'izay tratra mandritra ny fotoana hananana fahefana anatanterahana izany, na amin'ny fomba ara-dalàna na amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ny tena olana tsy vitany hoe simba ny tontolo iainana, fa isika sy ireo zanantsika no sahirana sy hijinja ny vokatra izany. Ny tena olana goavana ihany koa dia tsy misy paikady mazava sy mahomby amingorana ny doro-tanety sy ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ny ala eto amintsika. Misy ny teti-bolana ampiasaina fa tsy hita hoe natao inona ary aiza ny vokany. Manoloan'ireo tokony ary tsy maintsy atao lara-pahamehana ny fiarovana ny tontolo iainana raha tiana ny aro sy hitsinjo ny tanànaka amampara. Mila fantatry ny rehetra ary iainana ny hoe antoky ny fivelomana ny ala ary amanetsiny ireo olom-pirenena mivelona amin'ny ala sy ny zavaboary eto amintsika. Maro ihany koa ireo vahaolana ara-teknika afaka hampiarina isoroana ny mety ho fitaran'ny afo eto amintsika. Manana teknisianina mahafehy izany ny malagasy ary afaka manome vahaolana mivaingana sy maharitra. Izany hoe tsy tokony hijanona amin'ny resaka ambony latabatra sy ny atrikasa ary ny fitoanan-doha fotsiny ihany, fa miroso avy hatrany amin'ny fampiarana. Matoan-datsoratry ny sampana fampahalalam-baovao ho an'ny herinandro izay ary voaresaka betsaka tao anatin'izay ny fahasimban'ny tontolo iainana, indrindra moa fa ny ala miresaka ala izay ihany sika dia resaka biby ihany koa ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mitotaly 240 ireo biby matin'ny raboka tao amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza ary 12 hafa no ara-maso akaiky amin'izao fotoana izao ny fahasalamany, tsy ampy ny fanokana monina ireo varika marary. Hoy teo anivony Zerpa tamin'ity androany ka tokony akatona vonjomaika aloha ity toerana ity hifehezana ny aretina ho an'ny androany. Mpitsidika maro no mbola hita teny Tsimbazaza, onona saina. Vao marina fa raboka na tuberculose no nahafaty ireo biby tao amin'ny parc botanique et zoologique de Tsimbazaza araky ny valon'ny fitaliana nataony teo anivon'ny Institut Pasteur. Tsy namoaka anisan'ireo biby maty ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa izay ministera pia ity valan-javaboary ity. Ny groupe d'études et de recherche sur les primates no nahafantarana fa 240 ny isan'izy ireo. Dia anisan'ireo varika valo, varojatsy na varikandana ary nisy ny akomba anankiray, ny sifaka ray ary nisy koa moa leo fosatavitro anatin'izany maty tao amin'io parc Tsimbazaza io. Dia noho ny fisian'ny raboka tuberculose zay no nahatonga ny nahafatesan'ireo biby ireo. Dia zany zavatra any zany andeha ataoko hoe mila vahana malaky dia malaky mihitsy raha tsy zany dia amono, satria ny tuberculose dia aretina ifanakalozan'ny biby toy ny primate tsy olombelona non humain sy ny primate olombelona. Ankoatra ireo maty, biby 12 amin'ireo 520 natao fitaliana ihany koa no vao marina ny Institut Pasteur fa voan'ny raboka ary arahin'ireo mpitsabo biby akaiky ny fahasalamany. Natoka moa izy ireo araky ny fampitam-baovao azo teo anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa. Fepetra izay tsy ampy ho fiarovan'ireo biby sy ny mpiasa ary ireo mpitsidika ho hiatrany fanokevitra ny filohan'ny Gerpa. Ka ny fepetra fanao tsy eto Madagasikara ihany fa raha tokony ho izy raha vao mipotro io dia mikatona ohatran'ireny le hoe aretin'ny findreny, ohatran'ny aretin'ny findra rehetra dia ezahana mba tsy hiparitaka. Ary ny fomba fanaovana amin'izay fotoana izay dia akatona aloha le toerana na dia mandritra ny fotoana fo ihany ary dia ataony fanadiovana, ataony fitiliana, dia rehefa vitsy zay rehefa azo antoka fa tsisy tsony le aretina dia afaka misokatra indray le izy. No sanatria ve afenina le izy mamenatra ve le izy tsy tokony ihany ny fipetraka le izy zany tokony misy fipetra raisina malaky fa efa mivoaka amin'ny anao manjery ve le izy vao afafabaraka etsika. Madagasikara nina fabaraka amin'io Ho an'ny androany maro ireo mpitsidika ny valan-javaboary Tsimbazaza izay ny ankamaroany tsy nanajy ireo fepetra ara-pahasalamana. Araky ny resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny Gerpa hatrany tsy ampy ny fanaraha-maso ireo biby ao amin'ity valan-javaboary Tsimbazaza ity. Profin'izany izao zava-mitranga izao. Raha anivelana na amin'ireo valan-javaboary tantany ny sehatra tsy miankina eto amintsika, vao narary ireo biby dia efa nisy ny fandraisana fepetra fa tsy andrasana tahaka izao.
raha ny zava-misy tandindondoza ireo biby tsy fahita fa tsy eto Madagasikara, miainana anatin'ny natiora, vokatry ny toro-tanety sy ny toroala. Miaina amendalana ihany koa ankehitriny ireo anatin'ny valan-javaboary, vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. Fa mivavainy tsy fanjari-tsakafo sy ny mosary any Betroka amin'izao fotoana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Maro ny fitarainana saingy tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fahefana mpanatanteraka hatreto. Ny sokatra ny fitrandrahana vatosoa ahafahan'ireo mponina mivelona. Maro ankilany sakatsakana volena tsy ampandeha izany raha ny fanazavana olona saina. Antaonany maro no nanairana ny mpitondra manoloana ny fahasahiranany mponina vokatry ny ahitany ao amin'ny distrikany Betroka hoy ny solombavam-bahoaka Randrena Solo Jean Nicolas. Hatreto tsy nisy mpiaino. La course mopera nge io e. Tao ihany teo zany satria mafy le mahazo anay ne fa ny fanjakana zay tarainana moa hatreto mbola tsy misy hoe valiny zay hatreto. Sara fantasika fa io distrikany Betroka ihany zany no distrika sy nisy idirana Andriamatoa Andrazoela zay folo amin'izao fotoana zao. Andritry ny efatra taona zay. Ya fa manao soavy taminazy tamin'PM, tamin'iza. Sisy suite, sisy ninino. Mba mandehana reo Betroka ao dia mahita anareo hoe inona ny foto-drafitrasa vitan'Andriamatoa Andrazoela zay folo amin'izao fotoana zao ao Betroka ao. Dikan'izany sisy foto-drafitrasa vitana zany ao amin'ny distrikany Betroka. Isan'ny sy ampiarina vaovao any an-toerana ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany entina ampianana ny trangana tsy fandriam-pahalemana ho iatran ny fanazavana saingy tsy avela hiasa ankalalahana ireo mponina. Kasikasaka toa eladrano, kasikasaka vatosoa ampangadiana amin'io zany le olo mba sy orienté amin'ny resaka fangalarana rehetra zany. Io zany mba hitavan'olo vola kely dia haiko mitadia olo zany zahay hoe tena hoe minaino reo vidy vato na hividy eladrano. Kanefa koa mbola anjehandreo koa hoe sisy taratasy hoe sisy an'izao hoe dia sahala amin'ny lany fangaim-bola vela zany mponina amin'ny distrikany Betroka. Satria zay problème sisy mpiheno maname zareo zany azonao maname zavatra araka terendreo taminay naname vary zahay 2 tonnes 3 tonnes sy tany ino moa tikany vary 2 tonnes amin'ny 22 communes. Fa sahala amin'ny hoe sy malagasy ny mponina amin'ny distrikany Betroka fizahavako azy. Mampiteny moana le izy. Ahina iamafy ny trangana tsy fandriam-pahalemana sy ny asan-dahalo any amin'ity distrika ity raha tsy misy ny fepetra raisina manoloana ny mosary sy ny tsy fanananasa any an-toerana ho iatran ny faneho-kevitra ny solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikany Betroka. Avy any amin'ny tapany Atsimonosy dia andao indray azo ny tendro ny avaratra fa ao anatin'izay fasahirana ny amponina izay hatrany. Marary ny vahoaka n'Antsiranana vokatry ny tsy fanomezana fahefana eny fotony orinasa maro ao avaratra Madagasikara no misedra olana sy mikatona vokatry ny tsy fahaizany mpitondra mitantana ny firenena hoy ny Triangle du Nord izay nahitana solitena ny faritany telo Toamasina, Mahajanga ary Antsiranana tamin'ity androan'ity Kolo Antsiranana. Dinika isam-bomera telo toe-karena sosialy ary filaminana no nentin'ny mpikatroka ao amin'ny Triangle du Nord nagnampirofogna fa politika ampitantanana tsy mahomby eto amin'ny tany sy ny fanjakana no mampisy fantrana lalina ka lasibatra amin'izay ireo orinasa maro no tsingaina amin'izay ny orinasa sekreny izay ambarany fa tsy misy vahaolana mahomby avy amin'ny fitondra-mahefa hatreto. Fa marary ny tanàna eto tsetre isan'andro piasa ny sekreny eto zahay dia manambara ary mampita aminareo ray aman-dreny so misy hevitra hoe Antsiranana lamina ory volana ka boka anaty raba maro mahita fa tsy maro volana ary tsy maro volana io efa miketrika izy vato na tafondro na obasy adidiny ray aman-dreny mitsangana. Maneho ny alahelo ny Triangle du Nord aty afaritany Antsiranana fa misy ny tsindry sy ny tsy fahafana amin'ny teny malalaka maneho ny hevitry amin'ny haino aman-jery. Hatrany amin'ny haino aman-jery any vao misy mandeha any fa zay tsy afaka andrainareo satria misy baiko midina hazo. Nahoana ny tapenam-bava ny vahoaka n'Antsiranana? Nahoana ny tapenam-bava ny piasa? Nahoana ny tapenam-bava ny piasa tsy mandray-karama mandritrany folo fanjava tsy azo ekena hoy ny renim-pianakaviana vaty ny piasa ny sekreny zanak'anjovy voaozona hianatra ny bodipoton'ny jirama amin'ny andro alina satria tsy mahefa ekolazy tsy azo ekena misy tsy mety amin'ny fitantanana ny orinasa sekreny ary tsy ekeny ny vahoaka n'Antsiranana satria nahoana
zay mantraiky amin'ny sekreny mantraiky mifaritra natsirana tanàna natsirana vahoaka natsirana. Mbola mitoy ny asa ataon'ny triangle du nord eny anivo ny fiarahamonina hanambara ny fenkevitra tapaka teto amin'ny hôtel de la poste. Fa ny volana janoary 2024 no ny ato ny taratasy fahazon-dalana hitrandraka ala manenina ny Madagasikara ary tsy mbola miverina zany hatramin'izao. Antony mampitombo isy ireo mpitrandraka ny tsokosoko hoy ny filohan'ny fikambanan'ireo mpitrandraka hazo. Ireo mpitrandraka hazo izay nilaza fa iroso amin'ny fitokonana vaobe raha tsy misy vahaolana roso ny ministera tompon'andraikitra azy ireo. Nela Ranefson. Mampitombo ny fitrandrahana ala sy ara-dalàna ny tsy famoahana tarantasy fahazon-dalana hitrandraka ala izay efa nampiatona ny volana janoary 2024. Raha ny fanazavana ireo mpandraharaha mpitrandraka ala, misy ihany ireo olona mahazo alalana mampiakatra azo vaovao izay hita eto Antananarivo. Magataka amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lova-njafy ireo mpandraharaha amin'ny famoahana taratasy fahazon-dalana hamatsiana ny filana ato anatiny. Tsy voahaja ihany koa fa hoy izy ireo fa ny tety andro navoaka ny ministera taorian'ny afokonandom-pirenena izay natao hitadiavana vahaolana mahakasika ny fitrandrahana ny ala. Tamin'ny 23 juin 2022 tokony tapitra ny vacation de stock dia nilana mafy mihitsy ny directeur général tamin'izany andro zany fa tsy misy ny prolongation. Dia amin'izao fotoana izao nefa zahay mbola mahita ihany fa mbola misy ny vacation de stock dia gaga ihany zay satria tsy mipetraka zany ny tena fampiresahana. Ny fanjakana zany tokony mieritreritra zany hoe avaiza moa zany ireo zavatra mandeha ireo tsy mifanjakana ihany ve maniry an'ilay olona anao an'le licite rehefa avy eo satria tsy manana entana hoentina amin'ilay taratasy izy dia normal be izy manao zavatra hafa izy satria tereniny vola amin'ny banky. Tereniny vola amin'ny banky ilay olona dia lasa tsy voapetsony lasa mampitombo ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Tsy hijanona amin'ny fifampiresahana ihany iroso amin'ny fitokonana vaobe ireo mpandraharaha mpitrandraka ala manerana ny nosy raha toa ka tsy misy fepetra raisin'ny fanjakana. Mahery ny 200 ankehitriny ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana ny mpitrandraka hazo iroso amin'izany fitokonana izany. Natsoa zany ty ataonay ity zao fa tena takina mihitsy hoe tena vai le zoanay mihitsy zany no avoaka satria izay olona nalovolam-panjakana ara-dalàna. Dia izay no antony tsy maintsy famorinay aorinan'izao tena hanao hetsika faobe tena hetsika daholo zany any amin'ny région rehetra satria izay manana birao any amin'ny région, manana birao régional zay. Fa ny hitanareo zany birao national ny hitanareo eto zao fa birao régional rehetra zany efa miandry fotsiny satria birao régional rehefa tena mitaky hoe tena higrevy zay rehefa ohatra ka tsy fa miankina aminareo any amin'ny lohany le izy dia zay. Ankilany, tokony ireo mpandraharaha misehatra amin'ny resaka fitrandrahana azo ihany no tokony ahazo ireo antsenam-panjakana. Hoy izy ireo fa tsy tokony atao kitrano-trano, antony izy ireo no efa manana traikefa sy taratasy fahazon-dalana amin'izany. Lafomba vao hafa kosa indray dia isan'ny olana iainan'ny commune ambony vohitra amin'ny faritra maro amin'izao fotoana tsy fahafehezana ny FPB na ny impôt foncier sur les propriétés bâties eo ihany koa ny toeram-piantsoana ny fiarakodia ary ny mpivarotra amoron-dalana ho an'ireo commune sasany any commune Antananarivo renivohitra no isan'ny modely sy fakatahaka amin'ny fitantanana sy fanatsarana ny tanàna ho azy ireo. Nela Ranefson. Ilaina ny fizarana traikefa amin'ny fitantanana ny tanàna indrindra ireo komuna ambony vohitra hoy ireo tompon'andraikitra avy any amin'ny komuna any amin'ny faritra. Nandritra ny fihaonam-be ny ireo mpivarotra tamin'ny ben'ny tanàna ny komuna Antananarivo renivohitra atetsy Mahamasina Omaly no nanasana ireo komuna avy any amin'ny faritra. Isan'ny olana lalovany ny komuna an-drenivohitra amin'ny faritra maro manerana ny nosy ny tsy fahafehezana ny IFPB na ny impôt foncier sur les propriétés bâties izay efa nahitana vahaolana ho an'ny komuna Antananarivo. Manana olana amin'izay koa ny any amin'ny komuna ambonivohitra Mahajanga dia naka expérience taty hoe nahoana ny fomba nataony zareo nampirehsira ny lay impôt foncier sur les propriétés bâties dia nafinaritra ny fihaonana satria nanomboka tamin'ny fametrahana ny informatisation lay fanaovana ny FPB io
dia eo ny fakana ny fanaovana ny recensement dia nanao naka cabinet privé maro zareo mba ahafahana mahazo données neutre tsy ny piasan'ny commune ny ambonivohitra ny Antananarivo no nanao an'ilay recensement fa naka cabinet privé mihitsy mba azahoana an'izay base de données neutre izay. Ny firosoana amin'ny digitalisation no vahaolana amin'ny olana amin'ny resaka tsena sy ny fanafainganana ny asa-panjakana hoy ireo avy any amin'ny faritra. Koa ny fampizarana trakefa teo amin'ny digitalisation ny service public. Ohatra tao amin'ny état civil zao tany amin'ny firaisana fahatelo zay maly ariva dia efa mampiasa logiciel ry zareo mba ahafahana digitaliser manafaingana ny service public zany. Zay ny expérience faharoa. Eo ihany koa ny mahakasika ny fandaminana ny tanàna. Raha tsika mahita zany mba nisy fiovana be zany ny ohatra fotsiny ny parking ahoana ny nataony zareo na afana na metraka an'ireny parking reny araka ny tokony ho izy satria amintsika malagasy moa maro be ny mieritreritra fa hoe rehefa devanture anao le eo aloha eo dia anao ny tena marina dia any commune reny voie publique sy ny trottoir eo akaiky. Manerana ny faritra rehetra ny resaka olana amin'ny tsena, indrindra ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany. Azo atao ny mandrindra araka ny tokony ho izy ireo mpivarotra. Manoloana ny resabe samihafa sy ny atsikera manodidina ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana kosa indray. Andaty farany amin'ny hafanisana ny mpifidy no tokony hojerena hono teo anivony seny fa tsy ny hafanomboan'izay. Izy ireo izay nanamafy fa tsy maintsy ho vita ny fanisana mialoha ny 1 Desambra 2020 ho avy izao. Na izany azy azon'olom-pirenena atao ny manantona ny seny aorian'io daty io indrindra ireo voafeno 12 taona. Gaeton Andriatsilavo. Herinandro androany no nanomboan'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana karakarain'ny seny. Ekena fa tsy araka ny hafainganana tiana apetraka ny fomba fanisana hoy ny eo anivon'ny seny saingy tsy maintsy ho tratra ny daty voatondro ho famaranana ny faran'ny volana Desambra 2020. Ny recensement proprement dit io resaka io dia ho hitantsika eo amin'ny faran'ny volana Desambra hoe ho tratranay ve zany sa tsy ho tratranay. Raha misy olona miteny any fa hoe tara ny fanombohana ohatran'ny efa nanomboka izay tamin'ny sabotsy. Fa raha misy olona miteny any hoe tara ny famaranana dia ho hitantsika eo hoe tara ve mbola tsy mamarana antsika izao. Ny fanisana ny recensement tapitra ny 31 Desambra fa tsy misakana ny olona aoriana ny 31 Desambra zany mbola hanantona ny seny rehefa tonga ny fotoana raha toka hoe misy ny mahatsiaro tena hoe tsy voaisa satria aza dino fa zay 20 taona amin'ity taon'ity ihany teny 1 Desambra ihany zany no ampidirina. Mizara roa mazava tsara ny fomba fanisana, mitety tokantrano na manantona ny fokotany. Ity renim-pianakaviana ity ohatra, ny safidy anantona ny fokotany misy azy. Zany antona tongavan-keto soratra anarana atao anatin'ny lisitra mpifidy dia tsy tiako ny tratra farany ka ho tara tsy ho voasoratra ao anatin'ilay lisam-pifidianana indray avy eo. Ireo agent recenseur no mitety tokantrano ka mandray ny anarana sy ny mombamomba ilay olona. Dia manjay ny karapanontsy sy ny karapokotan'ilay olona sy ny fotoana ao an-trano. Dia manjay ny anarana sy mandika ny karapanontsy pirenena ao anaty tablety ny azon'ny mpifidy fa azo antoka ny zavatra voasoratra ao anaty boky sy tablety dia alohany anosony izy dia miara-mamaky ary izy mijery hoe marina ve. Sanatsika tsy mahay mamaky teny sy manoratra izy dia averina vakiana aminy dia lavitondro ny sonira tsy mahay sonira koa. Ny ampiasana an'ilay tablety ao anatin'ny fanisana dia ny akana ny mombamomba mifidy dia akana sara ny takelaka ny carnet dia ny karapanondro recto verso. Efatra hatramin'ny 5 minitra ny faharetan'ny fandraisan'olona iray ary manodidina ny 7 hatramin'ny 20 isan'andro no vita ny agent recenseur iray. Ao anatin'ny efatra ka hatramin'ny 10 minitra eo zany no manodratako ny mpifidy anankiray ao anaty carnet sy anodratako anazy ao anaty tablety dia raha ny isan'ny vitako anatin'ny ray andro zany dia amin'ny 570 olona isan'andro. Izany hoe mandray 1,4 alina hatramin'ny 4,4 ariary isan'andro ny agent recenseur iray raha toka 300 ariary isaky ny olona voasoratra anarana.
tsy maintsy misy fanaraha-maso ataon'ny CLRE amin'ireo asa vitan'ny mpanisam-pifidy ireo. Raha ety anivon'ny bureau-poko tany indray a dia ny andraikitry ny CLRE zany a manampy an'ny AR ihany izahay mandika an'ilay anaran'ilay olona ao anatin'ilay boky a dia ny AR manoratra an'ilay izy amin'ny tablette. Miaraka amin'ny AR foana zany izahay a na miasa sur terrain izy a na mandeha atao amin'ny birao. Raha tsy ahivina ny 7 ny volana May 2024 no faranana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ary ny 10 ny volana Jona 2024 no amarana tanteraka ny rejistry ny mpifidy. Araka izany, afaka manatona ny seni misoratra anarana avokoa izay feno 20 taona hatramin'ny volana May 2024 io. Fa taranana tsy any amin'izay ngamba ny tena olana fa hoe izotra araka ny tokony ho izy ve ny asa rehetra atao ao anatin'izay ho hitantsika miandalana eo ny momba izay fa izay ihany koa no hoentsika amin'seny toa vetivety ao anaty adoka fohy ny momba ny tsindry sy ny raha matahora ataona olom-boafidy amperinasa ao Anosibe makasika ny tambazotra na jiolana nafika tranona mpandrara iray tao Toliara ny 5 Octobre izay nisy lavo ny balan'ny mpitandro ny filaminana santionany amin'ny vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Lasandray Bola! Fiodinana faharoa ny Coupe de la Confédération 2022, lalao ifandonan'ny LGCO Plus sy Marumoka Lens FC avy any Afrika Atsimo ny alahady 6 Octobre 2024 amin'ny 4 ao amin'ny Kazampare Mamasina. Tongava maro, miaraka manangana, miaraka mandroso, isika iray. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Telombropolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 sy 4 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti iray azafady. Rosiny ihany no tsara e. Vito! Na spaghetti na macaroni, rosiny ihany no tsara e.
Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao ankasitrahana hatrany ianao mbola tafaradalana aminay amin'izao oro zao isan-taratsika izay. Mitombony zaza autiste maneran-tany raha hoanina tamin'ny 3 taona lasa izay miady rero ray aman-dreny mananjanaka autiste. Raha ny eto amintsika indrindra mahakasika ny fampanajana ny azondro zaza. Isan'ny mbola lavitrezaka anatin'izay ny zo isitraka fampianarana araka ny tokony ho izy manoloana ny favitsian'ny toby na akany. Mandray an-tanana ny zaza autiste antony anaovan'ireo ray aman-dreny antsoavin'ny fanjakana ao anatin'izay. Tsy mitsahatra mitombo ny taremarika maneran-tany mahakasika ny zaza autiste raha ny fanazavana. Tamin'ny 3 taona lasa, ray amin'ny ankizy zato no autiste. Amin'izao, lasa zaza ray amin'ny 9 izany. Amin'ny mponina miisa 4 tapitrisa eto Madagasikara, manodidina ny 7 hetsy araka izany ireo olona autiste. Amin'ireo mponina eto Antananarivo, miisa 5 ireo olon-dehibe ankizy ary zaza autiste. 3 ihany ny toeram-pampianarana mandray ireo tanora autista eto Madagasikara. Tsy mbola misy mandray kosa ireo ankizy. Manana zohy isitraka fampianarana mitovy amin'ny ankizy rehetra ny zaza autiste, saingy tsy misy ny toeram-pampianarana. Mila fitandremana sy fikarakarana manokana ny zaza autiste. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny sy ireo zaza autiste, misy ny centre Vaovao nosokafana andraisana ireo zaza autiste, izay napetraka eny Amboparaky Itaosy. Zazakely autiste tsy misitraka ny zony, tsy afaka mandeha eny amin'ireo sekoly atsotsika hoe ordinaire na sekoly normal, dia nefa ny autiste tsy mitsaha mitombo, maro hatrany ny isan'izy ireo. Noho izay indrindra koa noho ny tsy fahampianara-bola eo anivon'ny ray aman-dreny, mbola lafo loatra ny fidirana eny amin'ny toerana voatokana. Dia noho izany antony rehetra izany nanokafana ny centre voafidy manokana Amboparaky satria etsy amin'ny faritra Itaosy mbola tsy misy centre hitazana zaza autiste mihitsy. Dia etsy koa ny toerana akaiky anay nefa faritra ambanivohitra, dia natsangana tetỳ ny ivitoerana nakany mitaizana zaza autiste. Miady rehetra hatramin'izay ireo ray aman-dreny sy ireo mpanabe an'ireo zaza autiste, tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana hatramin'izay, indrindra amin'ny fanajana ny zon'ireo zaza amin'ny fisitrahana fampianarana. Hatreto aloha dia tsy misy ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana, na ihany koa hoe fampitaovana na ny fampanofanana, fa indrindra moa zany ny tohana arabola satria ilainy zany amin'ny fananganana centre toy izao. Mino ary manimby teny any amin'ny ministra ny fanabeazana izay renim-pia ihany koa moa zany hoe jerevo ny kilonga rehetra aza atao zanaky ny hafa fa aleo mba hanana ny zozay. Miisa 12 ireo zaza raisiny titoby ity amin'izao fidirana izao raha ny fanazavana. Mbola afaka mandray ankizy hafa kosa ny toby. Isan'ny olana eny amin'ny toby hatreto ny fampitaovana ampianarana ireo ankizy ireo, izay anaovany antso amin'ireo ray aman-dreny manana zaza autiste. Ankilany, efa misy ny fepetra no raisan'ny tompon'andraikitra any an-toerana hiadiana amin'ny fahaverezana ireo zaza autiste ka nandraisana ny mombamomba ireo zaza. Fa fanomezan-draha teny amin'ny CSUJR no nanamariana ny journée du lionisme international nandroany ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Tratrany tanjona hoy ny mpikarakara ary entanina trany ny olona na anaty fikambanana na tsy hay fanometanana sy fanampy amin'ny mpiarabelona. Fanampiana izay tsy voatery ara-bola-trany. Fanampanazavana. Tsapanay fa ny fanomezan-draha dia fanomezanaina. Ary izany ainy zany tena zava-dehibe ao anatin'izany fikambanana izany. Izay no natonga anay nanao ny hetsika androany ity valo Octobre 2024 izay niarahany Lions Club 5-10, ESC Leo Club 5-10 eto Antananarivo niarahany Sala. Betsaka ny olona tonga mizoatsika amin'ny teny izao ary ny tanjonay androany dia maheran'ny 7 ny olona manome. Amin'izao tsika dia tratra ny tanjona ary mety ohatran'izany ary zany hetsika zany. Ny teny izay ampitainay ny mpiarabelona dia hoe ndao hifanampy satria fotoanan'izao ny fanampiana dia tsy voatery hoe ara-bola ihany fa fifanomezan-tanana, fifandrombonana ary indrindra fifankatiavana. Izay anisan'ny filamatra izay apetraka eo anatin'izany fikambanana Lions Club sy Leo Club izany. Fa hivenina ianzo ny tapany avaratra ndrefany Madagasikara vetivety indray isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity.
Velitaraina ny mponina ao amin'ny fokotany Andranobe, Boriboritany, Ambato Zavavo, Nozobe no ny tsindritry ny ramatahora ataona olom-boafidy amperinasa amin'izao fotoana izao. Sakana ny olom-boafidy io ny lalapokon'olona efa nampiasaina hatramin'ny taona 3 ka mampitaraina ireo mponina any an-toerana Gaeton, Andriatsilavo. Kibony tany, fandripahalemana, olan'ny rano, fanatanjahantena, fananantany sy ny maro hafa. Ahitana fitsapahana andraikitra sy fanararaotam-pahefana ataon'ny olom-boafidy avokoa ireo ankehitriny, ary maro ny fitarainana voaray mahakasika izany. Izao indray ny eto amin'ny fokotany Andranobe, Boriboritany, Ambato Zavavy, Nosobe, lalana fampiasan'ny mponina hatr'izay no bahanan'ny olom-boafidy amperinasa. Fa lalana efa nampiasain'ny vahoaka hatramin'izay, lalana karazana hoe fitondrasan'ireo vokatra an'ireo hatramin'izay. Ny barrière ny lalana io, zany hoe nasiovan'ny barrière io. Ka tsy maintsy mandalo ao fo lalana io. Tehenavy eto ty handeha angalo matry-matry hampibiafany barrière io. Fa zay ray aman-dreny zegny agnisan'ny hitady solution. Letry baka avy amin'ny plaque agny amin'ny tomobilinazy, kanin'olo fo diaviny baka avy agny. Concession'olo fo andalovan'ny lalana diaviny. Mandeha alo amin'ny tanimbary io izy, mbala tanimbaryn'olo fo koa. Nagnitsy nasiovan'ny tompony barrière, ambelandreo fo izy mandalo. Ke nagnino foma olo tsy mboagna handalo am'izay. Ny volana aprily lasa teo no efa notapahany olom-boafidy io ny lalana. Araka izany, nidina ifotony ireo mpikambana eo anivon'ny Sirfa na ny sampana ifandraisana ireo ray aman-dreny eo amin'ny faritany Atsiranana ka nangataka ny anokafana ny lalana isoroana ny korontana mety hitranga. Izy nividy tany io, lalana io fa teo. Ary lo tompitany volagna hoe fa ity lalana lalabe tokon'olo ambelany madio. Ary ankoatran'izay maro koa lalana tsy haiko mandeha likôly sakasakana. Mila mivaha raha io fa hampity disadisa izy io na tsy miany na tsy amaray fa tsy mety raha zegny. Izy koa samboly hanakasakana lalana anazy karaha io, hanakasakana lalana momba amin'ny taninazy. Na izy aza tsy tafomba eo, izy koa tsy hitily amin'ny helikoptera koa handeha amin'ny taninazy ahy. Nikasa itokona sy lanjasorabavety ny mponina, saingy voasakana tamin'ny ora farany. Ankoatra ny tsindry sy ny ramatahora amin'ny mponina ao an-toerana, nilaza hitory ireo mpikambana eo anivon'ny Sirfa, na ny sampana ifandraisana ireo ray aman-dreny, faritany Atsiranana, sy ny mpanao gazety nakasary tao an-toerana io olom-boafidy amperinasa io. Andrasana ny mety ho toy izany. Anomena be kosa indray dia tranga maro miteraka voka-dratsy eny anivon'ny fiarahamonina no vokatry ny fampanantenana tsy tanteraka ao amin'ny faritra Menabe. Amin'izao fotoana izao raha ny fitaraina ny fikambana ny tanora avy any an-toerana. Ankoatr'izay mahazo vahana ary mila ho isan'andro ny asan-dalo sy von'olona any an-toerana amin'izao fotoana izao. Gaeton, Andriatsilavo. Tsy misy tanteraka ireo tokony menan'ny vahoaka, hoy ny filohan'izao ny dinamika ao amin'ny faritry Menabe. Ny tokony fanomezana tamin'ny vahoaka dia ny delestazy, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fanananasa, ny fisokafan'ny terrain satria ny terrain Morondava dia anisan'ny terrain namboarina tamin'ny andro tetezamita nefa mbola tsy vita atsika miteny izao. Eo ihany koa ny atao hoe dabarazy izay tokony meny fitondrana nefa mbola tsisy tokotaniny. Eo ihany koa ny sikoma izay tokony mena nefa tsisy tokotaniny. Vokatra izay mitombo isa ireo tsy anasa, mitombo ny asa ratsy sy ny fanafian-dahalo, ary indrindra ny alatra taova sy ny von'olona. Mandry tsy lavoloha ny mponina. Vao malinomaly any Menabe, misy faty olona anankiroa mpivady tapahin'olona lohany. Misaona zany zay. Ankoatran'izay tao be manonga ny zazakely izay tsy hita tao anatin'ny enim-bolana, hita tsy ao tsony lohany, tsy ao ny taova tao anatiny. Midika zany fa tsy milamina tanteraka Menabe ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, ao anatin'ny ororo tanteraka. Miezaka ny miady sy mitolona ampivoatra ny faritra Menabe. Tahaka ireo tanora amin'ny faritra hafa rehetra ny tanora ao an-toerana raha ny fanazavana. Ny olana idiran'ny mpanao politika ka avadika zavatra hafa indray izany raha ny fanazavana. Mikajy voalohany japily le tolona mba tsy hafaly le tolona mitohitsony, tsy voany fahamarinana. Mikajy faharoa japily le tolona mba hafahany le tanora sy le zandrikely tsy ilazany marina tsony ary tapitra manomboka eo ny zavatra hafahanay miteny sy ny zavatra tokony ho teneninay. Ary ny tena mampanahery fahatelo farany, raha tsy voajapy le tolona dia any amin'ny figadrana sy famoronana dosie izay efa malaza amin'ny sesilany amin'izao fotoana izao no zavatra miandry anay. Eto zany zay dia somary manahelo sy manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana isam-baratonga satria izay re tompoko dia tsy manana olana ninona amin'ny olon-dehibe na fitondram-panjakana fa kosa mijoro amin'ny fahamarinana izay zavatra iainanay. Ary miezaka tsy miteny anaran'olona izahay fa mafantatra anaran'olona ao afara ao mety hivoaka izay anarana izay hoe retoreto daholo miaraka amin'ny pirofo fa izay tsy miteny raha tsisy pirofo. Mangataka fionana amin'ny filoha
anambarana ireo porofo rehetra mahakasika ny olana ao amin'ny faritra menabe ny fikambanan'ny tanora ao an-toerana. Nilaza ihany koa izy ireo fa amin'izay fotoana no amoana ny anaran'ireo tompon'andraikitra izany tokony eny fotony, mahatonga ny tsy fandripahalemana ao an-toerana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ilaina mazava ny lalàna mahakasika ny fampiasana akora fototra ho ireo mpanao asa tanana. Antony maro amin'izy ireo no manana olana amin'ny resaka akora fototra. Ny mahakasika izay lalàna izay araka izany no nitsondriny ny mpanao asa tanana manokana nandritra ny fokonan-doham-pirenena natao teny Vato ny andro ny omaly ny elahy Rainevson. Ny fanolorana lalàna mahakasika ny fampiasana ny ankora fototra ilain'ireo mpanao asa tanana no isan'ny teboka voalohany niadiany ireo mpanao asa tanana nandritra ny fikonam-pirenena momba ny asa tanana izay natao teny Vato. Io no olana lehibe hialalovana ireo mpanao asa tanana amin'izao ary isaka amin'ny faritra rehetra izany raha ny fanazavana. 20 isanjato ny olona any amin'ny faritra Boeny no mpanao asa tanana avokoa raha ny fanazavana ny solotena avy any amin'ny faritra. Maro ny olana sedran'ireo indrindra amin'ny resaka ankora fototra. Faritra Boeny dia ny resaka matière première ny akora fototra izay ampiasanay. Ao ny kakazo izay manana hazo izay any amin'ny faritra Boeny fa lasa miparitaka aty amin'ny faritra hafa dia lasa izay ireny tsy misy ampiasaina. Manana hazo koa izay fa voarara tsy fantatra izany hoe inona marina moa ny lalàna mifehanay mpanao asa tanana amin'ny resaka hazo io. Dia izay izany no endrasanay ao aorianan'ity forum ity. Misy koa ny resaka rafia, misy ny resaka tany satria any aminay koa misy le manao bouteille de sable reny dia le tany ampiasaina anaovana anazy reny zany misy conflit zany resaka matière première ka izay zany tena endrasanay hoe io resaka matière première io dia mba azava ny lalàna amin'ny fampiasanay mba halalaka izay mampiasa anazy vonona izay anaraka ny lalàna sy ny fepetra rehetrarehetra takina ao anatin'izay. Ilaina ihany koa ny fijerevana ireo mpanao asa tanana raha ny fanazavana mba ireo mpanao asa tanana no ho ampikambana ao anatin'ny chambre de métier any amin'ny faritra raha ny fanazavana. Fa hiazo antolo ara-vetivetsika ao anatin'ity trangam-piarahamonina iray ity. Laviny balany ampitandro ny filaminana tontolo iara ny arota amin'ireo jolana nafika tranona mpandraharaha iray tao an-toerana ny 5 Octobre lasa teo. Voasambotra ihany koa ny rola hafa izay isany adony kotrika ny fanafihana tany an-toerana Kolo Toliara. Manoloana ny fanafihana ny tranon'ny mpandraharaha iray ao Ambohitsabo tamin'ny 5 volana Octobre lasa teo izay misehatra amin'ny Casse-Point dia nanao ny paikady rehetra ny karohana ireo navandoza ny polisy pirenena avy eo anivon'ny komisariat central Toliara. Vokany roa no lavin'ny balan'ny polisy ny aliny alakamisy 9 volana Octobre mifoha zoma maraina. Azo sambotra ihany koa ireo roa lahy izay isany atidohany kotrika ny fanafihana. Nisy ny fanadihadiana izay natao ary ny hoe zano faran'izay haingana ao anatin'ny fotoana fohy ka nahatratrarana ny piraitsy-kombakomba tamin'ireo mpanao fanafihana tao amin'io tokantrano io ny takarivan'ny 5 volana Octobre lasa teo iny. Tsy izy moa zany reo mpanao ireo piraitsy-kombakomba amin'ny mpanao fanafihana ireo fa dia mpiara-miasa amin'ilay olona voatafika ihany. Tao amin'ny fokontany Antaravahisalimo no lavin'ny balan'ny polisy ny jiolahy iray izay namany ihany no nitarika tamin'ny toerana ny afenany. Tao anaty tokantrano anankiray izy, izany hoe tao anatin'ny trano sakaizany zany. Dia rehefa niodidin'ny polisy moa zany le trano dia natao ny famoahana azy dia tsy nanaiky ny voaka izy ary nitazoniny tao ilay sakaizany sy ny zazavavikely anankiray 3 taona zanak'io sakaizany io. Teo moa zany dia nampiasa ny paikady rehetrarehetra ny polisy pirenena, ny polisy nilatsaka teny zany voalohany iarovana ilay zazavavikely sy ny reniny zany izay voatazony io jiolahy io tao ary hanamorana ilay jiolahy ihany koa. Tsy nanaiky moramora an'izany nefa ty jiolahy ty fa nampiasa ny fitaovana teny an-tanany, izany hoe fa nikiasa hitifitra ny polisy. Tafavoaka ny polisy tao tamin'ny paikady natao zany ilay reny sy ilay zanany vavy, fa izy kosa tao aorinan'ny famoahana azy mianaka reo zany dia niezaka hanaraka azy mianaka sady miaraka tamin'ny basy teny an-tanany io fitaovam-piadiana hitantsika io ka voatifitry ny polisy avy hatrany. Nikasa niandositra ihany koa ilay jiolahy nitarika rehefa atao anaty sakoroka ka maty sitradrano no nitifitra nahazo azy. Nandritra zany fotoana zany kosa ilay jiolahy izay azy voalohany, zany hoe ilay nitarika teny amin'ny toerana zany izay napetraka lavidavitra
zany hoe teo amin'ny zato metatra kely miala n'ilay toerana mitariany andreo polisy zany miaraka amin'ny polisy niambona azy dia rehefa hitany hoe raikitra ny fifandonana teo amin'ilay trano manodidina nitariany an'ilay namany zany dia ny olona koa moa zany taitra dia somary nikiropaka ihany dia nikasa ny andositra izy ary dia nanararoatra an'izay fisaforotana zay zany ty jiolahy voalohany tia nampiasa ny hafetseny ka lasa nandositra izy nandositra ihany koa no nahavoatifitra azy ka maty tsy tradrana ihany koa zany ilay jiolahy voasambotra voalohany. Jiolahy efa mpamerikeloka ireto maty voatifitra ireto araka ny fanadiadiana ary efa eo ampikaroana ilay jiolahy fahadimy ny polisy-pirenena amin'izao. Hatolotra ny fitsarana tsy ho ela kosa ireto roa lahy izay niraitsikobakomba sy atidohan'ny kotrika ny fanafihana. Anyvelany dia sokatra ny alatsinainy ho avy zao any Paris ny fitsarana ny fianjerany ny fiaramanidina Airbus A330 ny kompani pitaterina nabakabaka Air France izay nafatesana olona 720 13 taona taoriany loza. Taoriany fitsarana nandritra ny 10 taona mahery iverina tsaraina ao Frantsa ny alatsinainy ho avy izao ireo tompon'andraikitra avy ao amin'nisy Air France sy Airbus izay kompania aeronautika lehibe ao Frantsa ka efa nandrina amin'ny fianakaviany ireo mpandeha sy mpiasa miisa 720 maty tamin'ny fianjerany ny sidina AF 447 teo anelanelany Rio de Janeiro sy Paris loza izay nitranga ny iray jona 7 sy 2 Udiniana mandritra izany ny olana mety nitranga tamin'ity seranam-piaramanidina ity ho antanina ireo tompon'andraikitra ihany koa ny traikefa nanana ny mpanamory nitondra ity fiaramanidina ity raha toka efa nanana traikefa ahafahana mitondra izany izy ireo izany no udiniana mandritra ny enina herinandro eny amin'ny fitsarana raha ny fanazavana. Dia izay koa no entintsika manakatona ny fiarahana ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mirary farany herinandro lavitry ny aretina ary anatiny fahombiazana sy fafinaretana ho antsika rehetra ary tomboko lasy tomboko vaveloma tomboko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. Vous a présenté Ni Vaovao. Vous a présenté Ni Vaovao. La farine ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.